Fanavotam-pirenena mila mandray ny andraiky ny rehetra hoy marika Ravalomanana. Stanley Ramarvelo nivadika ho fanotoina ny fiandrianam-pirenena ny fiampangana azy. Fananganana fototra-fitraseny amin'ny rova mitera-doza ho an'ny firenena. Zoma fahatelo amby roapolo ny volana septambra ny taona 2024 faly tafahoana aminao indray ny tenako ato anatin'ny fampalalambavao ny MBS amin'ny takariva ity. Manolotra ny araba ary tomboky lasy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Voatazona eny amin'ny sampana cybercriminalité Toboratsy mandravana nanomboka ny alarobia lasa teo i Stanley Ramarvelo. Voalaza ho tompon'ireo compte fac ho maniratsira fitondrana sy manompa olona ao anatin'ny tambazotra sosialy ny tenany. Nandiso izany ny fianakavian'i Stanley androanty ary nilaza fa endrika fanampenam-bava ny mpisintona lakilosy toy an'i Stanley izao fihetsiky ny manampahefana izao. Fanadiadiany Njavandre Mahefa, André Kotomalala sy Mathieu Prince. Izy no Stanley Ramarvelo mpisehatra ao anatin'ny tambazotra sosialy ao ny tenany ary matetika no maneho hevitra mitondra tsikera ary azo lazaina mihitsy fa isan'ireo mpisintona lakilosy amin'ny zavatra tsy mety ataony fitondrana. Ny alarobia lasa teo nahazo fampiantsoana avy amin'ny sampana cybercriminalité i Stanley. Mahakasika an'ilay compte fake Stanley Ramaro izay nampiasa ny sarany no voalaza fa antony nanaovana famotorana sy nampiantsoana azy. Io compte fake Stanley Ramaro io izay efa nanaovany Stanley fampahafantarana sy fitoriana ho misandoka ny anarany ary no amafisiny fa tsy izy no mampiasa io compte fake io. Dia gaga mihitsy aho amin'le izy fa efa nangatana signalement efa herintaona mahery indreo azy io zavatra io e. Avy eo ny zavatra lazain'ilay Stanley Ramaro ao anatin'ilay publication dia manaratsy ny katolika. Izay tsoroko aminareo fa za miteny aminareo ty nge ka katolika ny taizaina mopere. Tsy zahay tsy possible mihitsy fa zahay ny andeha naratsy katolika zany. Zay aloha voalohany. Manaratsy koty istanina zany ho teraka tany Sambava, lehibe tany Sambava mahalala azy daholo. Ndraiky lasa tamy namany rehetrarehetra fa izy dia tena koty. Ka amin'ny fomba ahoana moa tokony tsy hitako azy zany le mahatonga le izy ohatr'izay. Dia hanapirofo an'izay izy dia tonga tao an-trano zareo dia nanao perquisition tao amin'ny chambre instance dia noentiny ny unité centrale izay fiasan'ny stanina amin'ny asany andavanandro moa izy io. Nanomboka ny alarobia hariva teo atao arian'ny fampiantsoana azy Stanley no voatazona teny amin'ny cybercriminalité Toboratsy mandrava. Hatramin'ny hariva teo mbola voatazona teny an-toerana ny tenany. Izany hoe natory indroa alina tao amin'ny Toboratsy mandrava i Stanley ary nalainy ny mpitandro filaminana ihany koa ny finday fampiasany ankoatra ny solosaina izay efa nalainy ny mpitandro filaminana. Tsy mitombona ihany koa araka izany ny filazana fa i Stanley no ao ambadika ilay compte fake rano mangotraka izay mbola nanao publication tao anatin'ny page Facebook ny hatramin'ny omaly. Ny zava misy nefa dia ohatry ny hitanay hoe mitarazoka le fomba hitondrandry zareo le raharaha satria feno 48 heures amin'izao atoandro zao zany zao izy. Nefa tsy miroso hoe mandeha makaiza le fandeha le izy tsy haiko hoe inona zany le tanjona anatin'le zavatra. Ny manaraka an'izay koa ny telefona ny stanina dia efa nitazominy zareo aty amin'ny gendarme. Mahita fa nihokevitra be dehibe any anaty Facebook any rano mangotraka omaly hariva mbola nanao publication. Dia gaga zahay fa voizina indray fa hoe rano mangotraka dia mbola izy Stanley. Rano mangotraka zany raha tsy fantatray. Dia gaga izay mahita an'ilay izy zany any. Dia hoe tsy hay ve zany mitady an'ilay tena izy dia izy tanina ve zany atao boky émissaire. Sa terena fotsiny zao tsy haiko zany le tiana tongavanao anatin'le. Raha ny fampitambavao mbola notazomina ary mbola nitony famotorana natao tamin'ny Stanley Ramarvelo ary nivadika ho atteinte à la sûreté de l'État indray nivesatra ny ampangana azy. Andrasana nitony vavao. Manodidina izay vavao izay hatrany dia tonga nanoana sy nanatrika ny Stanley Ramarvelo teny amin'ny Toboratsy mandrava ny namany. Anisan'izany ny lanceur d'alerte maromaro ao anatin'ny tambazotra sosialy nitondra ny fanehoan-keviny manoloana ity raharaha ity izy ireo. Nandritra izany tonga teny an-toerana ihany koa monisy solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny anarany antoko tim fetra Ralamozafimbololona. Fanadiadiany Njavandre Mahefa, André Kotomalala sy Mathieu Prince hatrany. Miariary tanteraka ny fitanilana amin'ny fampiaran-dalàna eto amin'ny firenena hoy ny solombavam-bahoaka fetra Ralamozafimbololona androany. Angana sy kinga be ny manam-pahefana rehefa mpiantso sy anagadra ireo tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakana. Rehefa ny mpanohitra kosa no tratry ny fanalam-baraka sy ny osoka maro samihafa ataon'ireo compte fake ao anatin'ny tambazotra sosialy dia veran-javony fotsiny ihany ny fitoriana sy ny fitarainana ataon'ny mpanohitra. Maninona ny rehefa olona tsy mitovy hevitra na
mpiaradia aminareo dia aingana be mihitsy zany fiatsoana ety amin'ny fitsarana zany aingana be ny fideferena zay any amin'ny parquet sy ny sanatry iny zany fandefasana ny amponja ny malagasy pra hitanindrazana dia ny faharoa indray dia misy ilay atao hoe fitanilana fitongilanana 2 poids 2 mesure ao anatin'izay fitretena ilay raha nametraka fitoriana ny tao anivon'tika Madagasikara fa ny sandohana ny anaran'ny président Ravalomanana dia nisy ny alatsony hatramin'izao tsika miteny zao njarantsika vahoaka ny mamaly fa maninona re firenena mametraka fitoriana nefa miariary be mihitsy zany opa fa nimbazimbana fanaovana tsinitsinina ndrehetrarehetra indrindra re tianivon'ny fanoerana fa tsy mietsika anareo anivon'ny cybercriminalité na anivon'ny polisy io na ty anivon'ny zandary lasa fitaovana anam-pianambava ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitona fanjakana ny cybercriminalité sy ny fitsarana eto Madagasikara ho kosa ny fanehonkevitra netiny Clémence Ranirina sy Arfinina Rahelsoa izay efa niarany ny trangan-javatra tahaka izao araky nitany anaty tambajotran tserasera dia hoe lazaina fa izy koa ny ao ambadiky le rano mangotraka zahay izao mpanolotsaina ny tanàna tam'le nitoriana farany teo lazaina fa zay koa le rano mangotraka iza ihany zany le rano mangotraka sa ve zay olona rehetrarehetra mitsikera dia lazaina fa ho rano mangotraka daholo na zay olona milaza ny marina lazaina fa rano mangotraka daholo zany ve ny asan'le cybercriminalité zany ve ny tena antopisiny anenjika n'izay olona maneho hevitra sy mitondra fitsikerana ny amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitantana amin'ny ambaratonga samihafa za zany tena malahelo roa taona lasa mahery sa 3 taona teo zany nefa tratran'izao zavatra izao tena mitovy mihitsiny dia mbola zao izy mbola mitohy ihany dia eo zany tena hoe tsy afaka miteny mihitsy ve zany le olona fa raha vao miteny dia tonga dia tsy maintsy indrindra ny aty amin'ny manotrohatra amin'ny fitondrana zany eo zany ny tena mipetraka ny olona gadraina raha ivolana hatramin'ny maizina inona ny zavatra tombontsoa ho azo ny fanjakana tamin'izany fanagadrana tsy tena hoe vao maika raha le olona nienjehanao iny vao maika nalaza iran'izao tontolo izao dia izay zany mba tiako tenenina hoe tsisy tombontsoa anareo fitazomana an'ity tanora kely ity ety amin'ny fitsarana ka anagadrana sanatry mivavy karazana fanodikodonana saim-bahoaka avokoa izao ataon'ny mpitona fanjakana izao ho kosa ny mpanao gazety no sady lanceur d'alerte Posibest namafisiny fa diso lalana ny fitondram-panjakana raha ireo mpisintona lakolosy mamoaka ny zava-misy marina eto amin'ny firenena indray no enjeny sy tapenam-bava tahaka izao amiko dia diversion daholo zavatra ataonareo io dia antso izay fitadiavanareo anapemana ny vavanay dia ny vavanay tompoko tsy hikombona satria matoa mivoaka ny dossier anareo gouverneur matoa mivoaka ny dossier anareo be ny tanàna matoa mivoaka ny dossier anareo ministra tsy misy mpanohitra tafiditra ao anatin'ny birao anareo tsy misy mpanohitra mahafantatra ny secret anareo fa ianareo samy anareo ihany no mamoaka ny secret anareo ny anay manamarina fotsiny dia manapoaka anareo eny anivon'ny tambajotra tserasera ary ny tena tanjonay dia misintona ny sain'ny filoham-pirenena hoe ny olona nitendrenao ane raha amin'isety ny olona manodidina anao ane raha ngaty dia tena tatitra diso tatibilana nentina any aminao fa ireo zavatra lazaina ireo matoa zay samy mamoaka dia voapirofo ary olona ao anatiny ihany mahafantatra ny secret no manome anay an'ireny fa zay dia manamarina sy manapirofo fotsiny avy eo ka ny tiako lazaina dia hoe sao dia mba tsy any amin'ny fanampenana vavan'ny lanceur d'alerte no tokony ataonareo mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao fa sao dia mba tokony tena hisambotra an'ireo 12 mirihary mitety foky tany ao Akazobe nareo sao dia mba tokony tena misambotra an'ireo olona mpambotry firenena sy pampahory vahoaka amin'ity resaka solika ity nareo zay aloha zao malaza eto ny fanapohana solika dia mbola ny olona madinika no samborinareo fa ny olona vavety rehetrarehetra mbola tsy nisy voasambotrareo ny toy omaly ny dinika sy ny fanomezana toromarika samihafa ho an'ny mpikatroka ty matao Antsoy fiaonana izay notariany sekretera jeneraly ny atokotiko Madagasikara Rina Randriamasinoro mpitarika ny delegasiona iraky ny filomarika Ravalomanana nazava moa ny afatra tamin'izany dia ny firaisan-kina sy ny fandraisana andraikitry ny rehetra ho fanavoa am-pirenena ano miaratiny Zakarakoto Malala sy Manora Andriamalala tsy natao mpitazana fotsiny fizotry ny raram-pirenena ny vahoaka indrindra amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy ny gaboraraka izao na itsy ary natefa tamin'ny vahoaka iray amanontolo ny afatry ny filomarika Ravalomanana tao Antsoy raha ny tafa mivantana tamin'ireo mpikatroka atsimo tao an-toerana ny tenany fa mila mandraina andraiky ny rehetra mila samijoro mirahina ho tombotsoa am-pirenena tsy hitsetsetra na iraviravin-tanana fotsiny indrindra amin'izao fanomanana ny fiatriana ny fifidianana amin'ny taona ho avy izao fa mananao dingana rehetra mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana
voalohany amin'izany fisoratana sy fanamarinana ny anarana atelisy-pifidianana tsy mijanona treo fa mitoy amin'ny fanaraha-maso isoroan'ireo alatra samihafa tsy maintsy mirahina tsara sao lidera tsara fanaraka tsara dolo dia petrapetraka any le disadisa adonoina any any ampompo manokana tandremy tsara fa ny tombontsoam-pirenena jerentsika mivoaka mijany amin'izao fotoana izao tsy atao aloha zany a le liste électorale amin'le liste tandremo a areo mahasy tsara fa mila maininareo na hoe vigilant maininareo sao dia ho avinay karazana alatra rehetrarehetra zao tandremo zao zany afa-tsy data atao tsara ny fanaraha-maso a le liste ny mpifidy jerena tsiraray mihitsy hoe tafidy tsova ny anarako sao dia tsy ara-dalàny zany sao dia miova ny karapanondro ary ny fianakaviana zay miara-monina aminao amin'ny ankolana ty manao refonty zao dia atao tsara zay fa zareo mahay manazava tsara o délégationnareo mokandreo sa tamin'ny feny antoko politika araka ny voarakitry ny lalana velona eto amin'ny tany sy ny firenena anjara sy andraikitry ny antoko politika ny manentana mampianatra ary mampafantatra ny olo-pirenena ny raharam-pireneny tsy vitan'ny olo-tokana irerana efa izany fa mitaky fandraisana andraikitry ny rehetra nazava kosa ny fanehoan-kevitra maro nandritra ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany misy ny kajikajy maloto sy ny faneriterena ataony fitondrana ankehitriny ny lalàna inina itsahina ny fahefana ampiasaina amin'izay tiana azahoana tombontsoa mamentina amintsika ny fandarana ho an'ny androany afitra solondray be sy manora ndray malala maro loatra ny zavatra tsy manjary miseho lany amin'izao fotoana izao io ny tsy fandrimpahalemana sy ny sisa maro ohatra amin'izany ny tranga izay niseho tetsy amin'ny PP Ambatolampy ateroka ka namaizana ireo fotodrafitrasa ny alatsinainy teo nitondra ny heviny ny solombavambahoaka voafidy eny an-toerana fa sotasota nitarika ny fahamaizana ity fotodrafitrasa ity fa tsy misy resaka olana ranerinaratra rehefa natao ny sy ny resaka zay nandeha navoaka ny fokon'olona tao anatin'le izy dia rehefa nijerena ambony nijerena ambany dia tsisy resaka court circuit zany le izy fa ohatran'ny karazana sabotage zany no natao tao anatin'izay hitantsika fa tsy zakan'ny sasany mihitsy le anarana zay mipetraka zany sy ny zavatra noentin'ny tena zany tao anatin'izay ohatran'ny sezena ny ramena matiteny zany le izy satria betabe ny olona zany zay niteny hoe monsieur le député maro dia maro faniry nanatona ny tena hoe ny fandinianay azy dia matahotra ny olona vitsivitsy sasany fa betabe ny zavatra napetraka ao sy ny atoko zay misy anao de tavon'ny sasany hoe ho fafana zany le anarana sy le zavapita mivoaka trany ny pirofo fa tsy vaindohan-draharaha ny mpitondra amin'izao ny olana sy ny marary ny vahoaka ohatra amin'izany ny resaka kolikoly ny resaka volamena very-anjavany ny solika mitapoka izay miteraka fimenomenonina tatoato ny vidim-piainana midangana vonina fotsiny ihany nataon'ny fitondrana raha toka dia avy dia ampiarana hery sy fampitahorana ampitany filaminana trany ireo mpampanely laklosy toan-draharahan'ny Stanley nampiatsona teny amin'ny tobon'ny zandary efa ny alarobia teo hoy ny mpamakafaka politika mitanila trany ny fampiarana ny lalàna eto amintsika misy zavatra hafa tokony ataon'ny fanjakana mihoatra an'izao ary efa nisy olona nametraka fitarainana mihoatra lavitra amin'izao efa tany amin'ny taona 24 akory ary fa dia amin'ny tanora kely mpaneho hevitra zay tena tsy mahazaka ny zava-misy amin'izao fotoana izao no anaovana an'izay fihetsoana zay la endriky ny fahalalahana sy ny fanehoan-kevitra mihitsy no manahirana amin'izao raharaha izao tamin'ny fiandohan'ny volana septambra isika dia efa nitondra fanazavana teto hoe victime amin'ny fisandohana contre fake ny tanora tiako Madagasikara dia efa nitondrany Stanley Ramarivelo zay tena tompon'ny compte Stanley zany hoe ilay compte fake dia misaotra ny MBS sy ny Mada 100.8 FM mba mampahafantatra ny rehetra momba n'ilay compte fake izay misandoka ho izao sy mampiasa ny sariko fa fantatra ihany koa voiziny le mpanohana n'le fitondrana amin'izao fotoana izao misy compte hoe rano mangotraka dia io compte rano mangotraka io zay tena manompa mihitsiny manao tsinitsinina ary mizara vaovao tsy marina mampiasa ny anaran'olo-kafa dia tondrotondrona any ambadika any fa Stanley daholo na ao ambadika reny compte fake reny fa tsy izy rery fa efa misy angeto ny compte tony hoe Modeste Rakotosan de fantatry ny fitondram-panjakana sy anivon'ny cybercriminalité ve izy ty Modeste Rakotosan ity de efa nambara ary nametraka fitoriana tsara mihitsy ny antoko-tiako Madagasikara nitory ireo mpanelitsao sy mpisandoka ny anarany ny antoko-timo de tonga tany SG Rina Randriamasinoro nametraka ny fitoriana fa mandraky ty ny androany
tsy mahita zay valony zay fitorinana ataony atokotiko Madagasikara tika. Nisy ny raha rofaty ho an'ny Folomary Karavalomanina mihitsy aza. Fantatra hoe iza le compte fake. Ity tatsika ty, sararazy ty, fa tsisy fandraisana andraikitra. Fa rehefa le poussin versé malaky tena didy sady natanteraka terrorisme d'État no misy eto Madagasikara. De raha ohatra zany ka natao ho an'ny rehetra le cybercriminalité, victime ny team, victime ny tanora team, victime ny filompanolona Maro Karavalomanina de ampiaro an'ny rehetra zany. Fa mahamenatra ny zava-misy. Tsy anaiky intsony ny osika amin'ny fifidianana izay efa konokonona amin'izao fotoana izao ny vahoaka malagasy difitra tanteraky ny fahantrana lalina hoy ny mpanao politika. Nanao antso izy ny amin'ny tokony hanatanterana ny fifidianana anaty fahadiovana sy fahintsiana mba ho eken'ny rehetra. Za teto efa niteny tamin'ny niakatra farany ty tasa fo ray volana latsaka kely zay efa misaratra konokonondry zareo any ary efa andeha io de io izy io ka zao fotsiny zatra teneniko ho an'ny mpitondra. Alors zareo andeha amin'ny lalana madio fifidianana io. Tsy doublon tsony filaza azy fa tsaka quadruplon ve sa inona fa ho zava-dozy zavatra io raha ho tonga sy tranga aloha ao anaty aoriana ny fifidianana. Satria ny mpanohatra sy ny vahoaka malagasy rehetra tsy tia zavatra maloto amin'ny sosoka amin'ny fifidianana fraude de tsy ananky intsony ary tsy ananky mihitsy satria tsy andeha madio indray ny fifidianana. Mivavaka mafy tsika mba hiova fenitra, mba hiova fisainana sy fandinihana mpitondra amin'izao fotoana izao, tsy hiroso amin'izany zavatra izay tena hita hoe amodozy eto amin'ny firenena amin'ny resaka fifidianana zany. No tanteraina androany teny Ambohibao ny tatitra ofisialy fanao isan-taona mikasika ny asa vitany teo anivon'ny birao maleo tena hiadina amin'ny resaka kolokolona ny Bianco. Nambarany teo anivon'ity sampan-draharaha ity fa mbola sakana lehibe tsy malavorary ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara ny resaka hena maso sy ny tahotra. Miala rary nombana sy Andra Kotomalala. Efatra sy dimanjato sy telo arivo ny isan'ireo fitarainana voarainy teo anivon'ny birao maleo tena hiadina amin'ny kolikoly na ny Bianco ny taona 2024. Ny 720 tamin'io isio no fantatra fa efa nanovana fanadihadiana ka ny 27 tamin'ireo dossier ireo no efa vita tanteraka sy nalefa eny amin'ny fitsarana. Anisan'ireo androm-panjakana na be fitarainana ireo vahoaka ny eo anivon'ny collectivité décentralisée na ny CTD izay nahitana fitoriana 750 senjato. Manarakaraka azy ny eo anivon'ny fitsarana izay nahitana fitoriana 700. Eo amin'ny larina fahatelo kosa ny sampan-draharaha mikasika ny tandy na ny service foncier izay nahatratra fitarainana 770. Anisan'ireo androm-panjakana na be fitarainana ny olona ihany koa teo anivon'ny Zandarmaria-pirenena izay naharesana fitarainana 570. Nambarany tale jeneraly eo anivon'ny Bianco fa manjakatrany ny fanodiko-doinam-bolam-panjakana. Olana eo amin'ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara kosa hoy izy ny resaka hena maso sy ny tahotra. Ny zava-misy tompoko dia fanodiko-doina volam-panjakana. Tsy azo kely zany. Ka tsy maintsy voalohany indrindra aloha ifanentanana, ifandresena lahatra fa ny vola omenanao ny tantaninao dia ho an'ny vahoaka izy traminy anjara-masoandro. Sehatra rehetra dia afaka mampiseho vokatra tsara rehefa eo ny fahavononana. Ny tena sakana tsy rosotsika lavitra amin'ilay fitompona ny ady kolokolo dia anankiroa, ny tahotra sy ny hena maso. Tahotra zay mieritreritra fa izy rery no miady. Ny hena maso satria rehefa miady dia lazain'olona fa velana. Fiaraha-miasa sy tolo-tanana eo amin'ny samy olom-pirenena ny ady amin'ny kolikoly ka tokony miara-mientana ary mila samy toroka izay sendrany izany raha tena tiana ny ady amin'ity resaka kolikoly ity ho hiatrany ity taleo anivon'ny Bianco ity. Tsy manasazy mitarika ny fanasaziana ihany no ataony birao fa manetana ary misofoka ihany koa. Tsotra ny miady amin'ny kolikoly voalohany indrindra mandà lavo ny kolikoly fa tsy misy hoentina any fitsarana ary tsy miasa fitsarana. Tsika ho any erany sarotra manao fanadihadiana milaza aminareo. Fa io raha vao misy fotsiny convocation anankiray dia maneno daholo ny telefôny rehetrarehetra. Tsisy olona anankiray vao antso eto ka tsy miantso izay olom-patana dia atao an'izy ary ny figadrana ho an'ilay olona tsy manana mpiary mihitsy. Ka mila satsika aloha inona ny ataontsika tsirairay avy manao an'izany. Raha tsy zany fotoan'izao tsika. Misy indray ny fananganana fotodrafitra sao amin'ny rovan'ny manjaka miadana amin'izao fotoana izao nitondra ny fanehoan-keviny mikasika izany
Ny mpanjaka iray izay nilaza fa mitera-doza ho an'ny firenena tsy fanajana ny asiny sy ny fady amin'ireny toerana manan-tantara eto amin'ny firenena ireny. Mialy Rahary Nombana sy Andra Kotomalalatrany. Raha efa niteraka olana sy resabe ny fananganana ny Kolizia tao amin'ny Rova Manjakamiadana, efa misy fananganana fotodrafitrasa hafa indray ao anatin'ity rova ity amin'izao fotoana izao. Nambaran'ny mpanjaka iray fa toekana manana ny asiny ary manana ny fady azy ihany koa ity toekana manan-tantara ity, ka tsy tokony kitihana sy ampiana fotodrafitrasa hafa fa hajanona tamin'ny nanaovana ireo mpanjaka azy. Ny Rovantananarivo dia toerana masina ary misy fomba nandrina izay tsy maintsy arahana, misy fady izay tsy maintsy tandrovana satria toerana manana ny asina manokana. Ka raha ohatra ka misy fanarenana tokony atao na Manjakamiadana na trano vola na manamsoa tsara hafatra dia tokony averina amin'ny nanaovan'ireo mpanjaka nanao azy teo aloha, fa tsy tokony amorona zavatra hafa mihitsy isika ao anatin'io. Tokony ajaina le izy raha ohatra ka trano azo nanaovana ny lapany trano vola dia tokony averina trano azo fa tsy tokony asiana beton na parpaing. Ny fandikana ireo asina isan-karazany sy ny mahamalagasy ireo no mahatonga loza sy ireo faty mikararana eto amin'ny firenena, hoy hatrany ity mpanjaka ity. Raha nandinitsikintsika dia nisy tamin'ny 9 Novambra 2024 dia nisy olona maty tao amin'ny fotoana io, ary nisy olona niverina avy tao maty tany an-dalana, dia nisy olona koa maty no tonga tany amin'ny toerana Neviny, ary mbola nisy olona hafa koa maty teto Antananarivo. Aminay no vokatry n'le tsy fanarahana n'le fady sy le sotoavina tao anaty Rovan'Antananarivo, ary mbola tsy nisy ohatr'izany teto Madagasikara, fa tao aorianany iny dia nisy tondra-drano goavana be teo Betsimitantatra sy ny lemaka Antananarivo, nisy tondra-drano be tany amin'ny faritra Mahajanga sy ny faritra Andefanosy, nisy tondra-drano be tany amin'ny Farihina loatra izay ny tombo 5 avo eny, nisy ny Tafiodrivotra izay mbola tsy nisy ohatr'izay ny 5 tany amin'ny faritra Atsinanan'ny Madagasikara, ary olona 9 no maty, olona 9 no tsy nanana trano fialofana, ary mbola nisy ihany koa ny Kere tany Atsimo izay nafatesana olona maro. Izany zavatra izany dia tao aoriana ny 9 Novambra 2024 tamin'iny resaka Kolizia iny. Eo amin'ny trangany vavaony tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia mampikaikaiky mihitsy ny any amin'iny faritra Belo Sirotsurby ny faritra Menabe iny amin'izao fotoana izao. Pastora iray avy amin'ny fiangonana FLM izay namita iraka sy fampiofanana tany an-toerana no nanatry maso ny fahoriana iainan'ny mponina sy ny tantaran'ny reto farany ny fahoriana mahazo azy ireo. Mialy Rahary Nombana sy Andra Kotomalala. Mandrindrina antsy tanteraka ireo mponina ny Belo Sirotsurby faritra Menabe vokatry ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ny an-toerana izay miatra manaina mihitsy amin'izao fotoana izao. Tsy vitan'izay mangalatr'omby ireo dahalo fa manampadoha ireo olona izay sendra azy ihany koa. Saika isan'andro no andrenesana trangana tsy fandriam-pahalemana arahina von'olona ny an-toerana. Vao tamin'ny herinandro lasa teo no nisy iray mpianakaviana andeha hijery ny tanim-boanjony no novon'olony dahalo tany Kirondro. Ny vatana mangatsiaka n'ity farany izay efa tsy nisy loha intsony sisa no hitan'ny vokon'olona sy ny fianakaviany. Misy mpitandro filaminana ihany any an-toerana saingy manay firaisana tsokombakomba ny reto farany amin'ny dahalo ny vahoaka ka tsy mahatoky ny fomba fiasan'ireo mpitandro filaminana intsony araka ny fanazavana. Faheno talohan'ny fiaingana avy eny Antsirabe fa zone rouge iny Belo Sirotsurby iny, ny taxibrosy misy manakany any an-dalana, nisy katekista tapadoa tsy hitany lohany mandrakitiny androany fanalevina vatana fotsiny. Miaina andriranantsy ny olona tsy matory alina fa raha vao misy mandondona dia mivoaka dia misy mamono. Eny am-pandehanana misy mitifitra, any an-tsaha misy mitifitra, ny olona mandehana anaty ala any dia misy mamono fotsiny any. Dia hoy izy ny olona tsisy zavatra antenaina intsony fa tsy milamina ny tany. Tsy misy mpitondra
antenainaintsony raha izao zavatra miseho izao dia le olona zany tsy de matoky mpitandro ny filaminana intsony fa karazany manao izay zavatra tsy atratrarana n'le dahalo le mpitandro ny filaminana. Mampandositra ny dahalo ry zareo izy satria miala ny camp efa misy pobasy mandeha kely 100 mètres mapoaka basy ambara-patongany any amin'le toerana misy omby very a efa misy mipoaka basy indimy ohatrany manao hoe tonga za efa mandosira nareo mitsaliny ihany tena mitsaliny vahoakany. Ankoatra ny resaka tsy fandriam-pahalemana miaina anaty fahasahiranana lalina ihany koa ireo mponina ao amin'ity faritra ity. Tsy mandeha any an-tsekoly ny ankamaroan'ireo zaza sy ankizy fa voatery mitady vola noho ny tsy fisiana sy ny fahantrana. Ny olona mitady vola ao zazakely manomboka amin'ny 9 taona eo hatramin'ny 10 taona be dia be tsisy mianatra fa inona no fidiram-bola n'le ankizy eo fitadiavam-bolana hitondra entan'olona hoe taty entoko ny entanao ramose zazakely na ny entako raha tsy ho zakany akory fa mitady vola zareo be dia be mifandrombaka raha vao midina ny taxi brosy ianao dia mifandrombaka ny ankizy kely hitondra entany rehefa mikapoka tsaramaso ny olona dia ny ankizy no mikopakopaka an'iny dia arakaraka ny kapoaka ny vitany eo no azony vola mijaly ny ankizy. Raha Tsehivina dia efa nanao antsoavy tamin'ny fitondram-panjakana mikasika io olana tsy fandriam-pahalemana sy ny vondolona mahatsiravina io ny zanaky ny faritry Menabe ny herinandro lasa teo. Vaovao ny fitaterana anabakabaka dia nitokana tsy nandray ny asan'ny mpiasan'ny ASECNA nanomboka androany. Ankoatra ny fitakiana izay tsy nahitam-baolany loatra amin'izao dia noesoriny tale jeneraly eo anivon'ny ASECNA ihany koa ny mpitarika ny hetsika nahazo fandrahonana tsy sitraka karama ihany koa ny mpiasa nanao ny fitokonana androany ireo. Raha ny fampitambavao azo teny antoerana manoloana ity fitokonana ity dia mitsahatra avokoa ny asa rehetra manomboka ny herinandro avy io, indrindra ny sidina mivoaka sy miditra ny seranana izay manodidina ny 40 isanandro. Velotaraina kosa ny mponina manodidina ny tany mihotsaka etsy Antanandro. Tapitra mitritra avokoa ny tranon'ireo manodidina, indrindra ny tokantrano iray izay efa rava tanteraka ny rarivato manoloana ny tranony noho ny fahavakisany fantsondranony Jirama no niteraka ny olana kanefa tsy misy mihitsy ny fanamboarana izay lalana mifampiankina amin'ny rarivato Asinandriamalala sy Tokiramarola. Tandindomindoza tanteraka ireo trano manamorona ity arabe etsy Antanandro ity efa nanomboka tamin'ny volana Aogositra 2024 noho ny fahavakisany fantsona lehibe mitondra rano ny Jirama tamin'ny heritaona dia niotsaka tahaka izao ny arabe ary mifandray amin'ny rindrim-bato ireo trano manodidina. Toy ity tokantrano iray ity izao ahitana tresaka maro ny trano fonenany ary efa nirodana ny rindrim-batony. Efa nangataka tena nivony tompon'andraikitra isa-tsokajiny izy ireo saingy antso anefitra izany. Nahazo fitarainana avy any amin'ny fokotany dia hoe tsy maintsy amboarinareo io satria be dia be ilay olona mandalo amin'iny dia voatery zany tsy maintsy nanamboatra tamin'ny mois de novembre tany zany nanomboka anana satria mbola tsy maintsy mijery letiny manana an'ilay izy dia janvier 2021 indray vaky ihany koa entre temps zany moa ny Jirama nanamboatra an'ilay lalana nisy fantsondrano namboariny zareo le nan'olotso io dia tamin'iny efa betsaka zany efa nisy lalana somary ny latsika dia le lalana ny latsika iny zany tenenina zareo somary efa misy milatsika ity fa jereo dia zara raha nataony sud-africain nanao an'ireny lalandreny tamin'izay dia iny dia tonga dia vaky le tuyau dia iny tuyau vaky iny mba sasaka be ny rano dia iny mitondra le mur de soutènement nenjera taty aminay taty dia nanomboka dia iny moa zany janvier dia nisy nandalo hoe manao devis tsisy toyany hatramin'izao nandalo ndray koa ny région hoe nijery nanametatra en fait nanametatra dia tsisy toyany dia farany nanao fitarainana tany amin'ny Jirama dia Jirama moa nilaza hoe mbola be dia be ozy izy ny dossier-nao en cours fa mbola betsaka ilay zavatra karakarainay ao satria manana problème izay ozy izy miaraka amin'ireo olona nampanaoviny an'ilay asa zany dia tsy hitako tena tapidalaka le zany miantso ny fitondram-panjakana zany hijery akaiky an'ilay satria ny manodidina koa matahotra daholo satria raha ho avy ny orana zao dia tena grave be ny conséquence an'ity zavatra ity. Ny nany trano efa betsaka mihitsy ny fisora tratran'ilay izy teto.
Nilaza moa ireo mponina fa efa maro dia maro ireo fitarainana natao izay ka tsy misy mpiaino izy ireo. Efa nanomboka tamin'ny taona 2024 nefa ity olana ity saingy mandraka ity ny androany dia tsy misy akory ny fandraisana andraikitry ny mpitondra. Olona 5 no maty teo ny eo 2020 naratra vokatry ny fivadian'ny fiara nitondra azy ireo teo tao Andavabato lalam-pirenena faha-7 tokony tamin'ny iray ora sy sasany maraina teo. Fiara sprinter nitondra olona 17 itondra razana maina avy any Faratsio entina any Ambatolampy ity nivadika ity. Araka ny voalaza ny Nanatrimaso dia sprinter 3 ny fanenjika no nahatonga ny loza. Io fiara nivadika io no tao aoriana indrindra ka latsaka tao anaty rano. Tsy fitandremana toy ny fandehanana mafy sy fifanenjehana moa no saika mahatonga ny loza mahafaty olona toy izao eto Madagasikara. Ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray dia Sesilany trangana Aitrano tatoato izay vao tsy ela akory no nahamay ny tanàna tao amin'ny fokontany tao Ambilobe izay mifantatra ihany koa fa trano 530 hafa no leviny afo tao Vangaindrano. Alina indray dia nisy ahoana Aitrano tao Masindrano Mananjary tokony tamin'ny 10 ora sy sasany tany Anoany. Trano 230 tafo no maikilany afo vokany 370 no trabona raha ny fampitambo avao. Tsy mbola fantatra mazavatra eto ny antony tarika ity loza ity. I Mananjary kosa izay efa mateti-pitranga fa andrenesana trangana Aitrano raha ny fanazavana. Mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao makasika ity loza ity. Ijanona any amin'ny faritra Atrano isika satria dia niteraka lolonlono teo amin'ny mpiaramonina ka ny afara tamin'ny fifampikasihan-tanana tao Ambody Atafa. Komina Ambody Rano distrikana Amparafaravola resaka fananganana siam-piariana Gana. Raim-pianakaviana iray araka izany olona sibatra tamin'izany ka miantso ny fandraisana traikitry ny manam-pahefana. Ny Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Tisatisa mpiaramonina nateraky ny hoe fananganana toerana iray fiompiana Gana atao Ambody Atafa no lasa miafara amin'ny fifamonoana ankehitriny ka lasibatra amin'izany Andriamatoa Randriamandamina Jean Patrice izay manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana. Fantatra fa akoatra ny zavananjo azy ny herinandro lasa teo dia efa nisy ihany koa ny fanakanana azy ireo teny an-dalana ny 20 ny volana Septambra lasa iry. Olana misy any aminay tompoko, olana lasa tena sarotra be, efa lasa olana efa tany aloha be izy ity fa ny fitrangana tranga aloha ty tranga faniseho farany tia tamin'ny alakamisy alina ty fanafihana izy io fifohana ndray ny tena ambadika an'ity fa tsy resaka fandrobana tamin'ny fotoana io. Satria ny atony teo anelanelany amin'ny enina io fanafihana io hatramin'ny amin'ny 7 alina io. Ka rehefa niseho lohan'ny fanafihana io nisy olona namako tao fa rehefa lasa tafiakatra tantanana dia nisy zaza raika tavela niaraka tamiko tao asa dia niaro an'io zaza io dia rehefa niaro an'io zaza io dia vodona ny lohako tamin'io fanafihana io ilay tafiditra nanafika tao aminay teny lahy ny tena tafiditra fa ny tany ivelany tsy fantako dia vodona ny lohako dia avy eo vodona ny sandriko dia nanolotra dia rehefa nanolotra misy anakiroa ihany voakasitrako aminazy ihany dia tsy haiko hoe amin'inona ny voa na manahoana ny voa aminazy fa misy voakasitrako dia rehefa voa zareo tokony ho voaraiko lasa nisoka zareo manao aso avy amin'ny tokony andraikitra mahakasitra an'izao raharaha izao ny tena koa na amin'ireo mpitandro filaminana na amin'ny ambara-pitonga rasa na mpanao lalàna rehetrarehetra mba hanara-maso sy hanao fanadihadiana lalina mahakasika ity raharaha ity satria ankehitriny efa niainako mihitsy ny mitady esorina amiko nefa tsy azo vidinena sena zany. Aina hitatra zavatra hafa ity zava-miseho any Ambody Atafa komina Ambody Rano ity raha tsy misy ny fandraisana fipetraingana oraisy ny fitondram-panjakana. Tsy kifa dia mbola hiezaka hampetra ao anatin'ny lahadinika ny mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo renivohitra Antranty hodinen'izy ireo fanotelony ny mpitondra taxi moto eto Antananarivo anatanteraka fivoriam-bera ampitsy moa ny taxi moto. Asinandriamalala sy Tokramarla. Misisika mafy ny idiran'izy ireo ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna ireo mpanao taxi moto eto Antananarivo renivohitra. Fantatra fa andesy lahatra ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra indray izy ireo mba ampiditra fanotelony ny momba azy ireo hodiniandreo mpanolotsaina ny tanàna indray. Tsy maintsy miditra amin'ny ara-dalàna izahay na dia ny lavon'ny mpanolotsaina ary izay zavatra izay dia tsy maintsy imoa izany fanapahan-kevitry ny ben'ny tanàna sy mandalo any amin'ny contrôle de légalité. Tsy hoe hanao barofy izay akoriny fa hojerevana kosa maha olona reto mpitatitra taxi moto reto ataonao aiza reo fa tsy nisy mifanazavana tsara zany azon'ilay mpanolotsaina tamin'ny voalohany 3 firy ny azona iny dia tamin'ity 27 sy 28 dia efa mia mazava tsy kelikely zany zay tandron'ny taxi moto zay
ka zay valim-pantenamenanao zany de hoe ho alefanay foana ny hevitra eo anatrihan'ny tompo tanàna Antananarivo eo amin'ny ben'ny tanàna hoe tia ny tena marina mba azon'ny tanora asa de ben'ny tanàna moa zany a tompo-kevitra amin'izay sy ny contrôle de légalité. Anatanteraka fioanam-be raha mpitso ny fikambanan'ireo mpanao taxi moto ireo entin'izy ireo andaminana ny dravitra rehetra idiran'izy ireo ao anatin'ny sehatra ny ara-dalàna. Izay tsy hatramin'izay moa nisy le diabe fa ity indray zany fioanam-be anaty salina zany no atao izay atao rapitso amin'ny ratsy diso masina dia antsoina ihany koa ireo mpisehatra taxi moto rehetra tsy hakanavaka izay miasa eto Antananarivo na tsy miasa eto ara fa avelana Antananarivo fa zany hoe mitondra olona ety Antananarivo dia antsoina ihany koa zany ho avy amin'ny fotoana io. Ratsaivona dia efa intelo no nolavin'ny mpanolotsaina an-tanàna Antananarivo renivohitra ny fidiran'ireo taxi moto ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna. Ka izao manao ny fomba rehetra indray idirana amin'ny ara-dalàna izao indray fantelony izay ireto mpanao taxi moto ireto. Ny vavan'ny maresaka iray sampirena dia manany amin'ny mety ho fianaky ny tsimikaretina ao Ebola ao aminy sy nipona ao Uganda amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra mantsy dia lehilahy iray 14 taona ny voamarina fa mitondra ny tsimikaretina Ebola ary maty tao Uganda raha ny nambarany tompona andraikitry ny fahasalamana tany an-toerana. Ankoatr'izay, olona 9 no mitondra ny tsimikaretina ary efa manaraka fitsaboana amin'izao. Andry Miaratiana sy Manora Andriamalala. Raha nangingina ny aretina Ebola teo aloha dia miverina amin'ronga indraizany ankehitriny. Lehilahy iray 14 taona ny voamarina fa mitondra ny tsimikaretina Ebola ary maty tao Uganda tao amin'ny distrika ny Mubende eo afovoan'ny firenena raha ny tatitra nataony tompona andraikitry ny fahasalamana ao an-toerana ary mbola namafisy ny sampandraramaneran-tany momba ny fahasalamana na ny OMS. Ny taona 2012 no farany nahitany ity tsimikaretina ity tany Uganda ary izao niverina izao indray. Tranga vaovao 9 ny voamarina tany an-toerana omaly. Roandro taoriana nambarana ny fahafatesany ilay tovolahy voamarina fa voan'ny virus Ebola avy any Soudan na ilay antsoina hoe souche soudanais. Olona 17 mpifanerasera sy nifandray tamin'ireo no hita ary 10 tamin'ireo ahina ho voan'ny tsimikaretina ary manaraka fitsaboana amin'ny hôpital Mubende amin'izao fotoana izao. Misy ny manampahaizana manokana ny an-toerana, manamafy ny fanaraha-maso, ny fitiliana, ny fitsaboana ary ny fepetra fisoroana ity tranga ity ho ny talepatry ny vonjitaitra. Efa niaina ny fianaky ny Ebola i Uganda, aretina namoizana ain'olona na rivony manerana ny Afrika hatramin'ny nahitana azy ny taona 1970 tany amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Olona 5 farafahakeliny tamin'ny taona 2012 no maty vokatry izany tao an-toerana raha efa tafakatra hatrany amin'ny 200 zany ny taona 2000. Arety mifindra mahafaty ny Ebola izay mifindra amin'ny olona amin'ny biby voan'ny aretina saingy misy vaksiny sy fitsaboana amin'izao fotoana izao. Mifindra amin'ny olona amin'ny alalan'ny tsiranoka ny Ebola, miseho amin'ny alalan'ny tazo sy ny aretim-pivalanana. Tsy mamindra eo ny olona voan'ny Ebola fa 2 hatramin'ny 20 andro aoriana azony ilay tsimikaretina. Misy karazany 9 samihafa ny aretina ka ny 3 Bondibodrio, Soudan, Zaire izay niparitaka indrindra. Etsakiran'izay dia miverina mipotra ihany koa ny aretina kolera any Sierra Leone izay voalaza ny manampahaizana fa aretina vokatry ny loto ka namoizana aina ihany koa. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity ality mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Reto kosa ary ny fandaharana aranao rehefa avy eo aorian'ny ny fampahalalam-baovao tahaka ny mazatra, ny fandaharana ahoana marina, ny fandaharana Global News, aorian'izay kosa anao narahantsika ny tantara mitohy Gli saison faha-4 izy ity episode faha-7 sy faha-9 no arahantsika rehefa avy eo. Aorian'izay no narahantsika ny horonan-tsary Morbius. Ny tena kosa metraka ny viloma mandrapita fa ho amin'ny rampitso indray tompoko.